5 alina araky ny mahazatra isam-bolana eto amin'ny pejy ny fanomezana omena indray izay mahazo isa maro indrindra amin'ny valiteny sy amin'ny réaction amin'ny fifaninanana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izay ianarantsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Manomboka androany alatsinainy 7 Mey ka hatramin'ny alatsinainy 5 Jona dia sorata ao amin'ny commentaire indray izay rehetrarehetra fantatrao momba ny Priscilla na Priscilla na Priska izay vehivavy ao amin'ny baiboly fa tsy le Priska fantatrao reny inenina moa izy ny voasoratra ao amin'ny baiboly ny anarany inefatra amin'ireo voatonona miaraka amin'ny vadiny Yakila ny anarany fa ilay voasoratra intelo ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 zany no hovelabelariko sy hitondrako fampianarana fampidirana amintsika fohifohy eto androany. Afaka avy dia averina ao amin'ny commentaire avy hatrany izay rehetra voalazako eto miaraka amin'izay fanampy ny fikarohana ataonao izay lesona rehetrarehetra azo tsoahana momba ny fiainan'ny Priscilla dia azo ekena ho valiny marina avokoa ianao ihany no manisy numéro ny valiteninao na ataonao parfehezateny io na ataonao isaky ny paragrafy io na ataonao teny fotsiny aza io hoe tiany azo ianarana momba ny Priscilla dia izay mahita valiteny maro indrindra fois 10 ny valiteny sy mahazo réaction maro indrindra un point de réaction amin'izay commentaire anankiray fotsiny fa tsy atambatambatra zany nisan'ny réaction amin'ny commentaire samihafa satria azo ovaina tsikelikely ny valiteny izay omenao dia tena arabaina ny antsa fitia miantema soa. Tena nanaraka ny sosikevitra izy hoe ataovy tsikelikely ny valiteninao tamin'ny volana lasa teo tamin'ny fifaninanana momba ny Tabita Dorcas dia tena mbola tsy nisy zany nahita valiteny 7,490 nisan'ny valiteniny antsa fitia miantema soa. Tsotra kely ny fitsaranana nazy voalohany tamin'ity satria dia tena nisy elanelany be mihitsy efa voarainy somatsara ny 5 alina ariary makasitraka indrindra ny antsa mitia miantema soa amin'ny fandraisana anjara mavitrika. Tena nianatra zavatra be dia be tamin'ny valiteny izay nomenao tsy hoe fanenjehana isa fotsiny fa hita hoe tena mifandray amin'ny Tabita Dorcas tena hoe zara te hifandray aminao mihitsy fa tena manana fanomezam-pahasoavana mitoroteny ianao raha fahitako an'ireny valiteny omenao reny dia isaorana ihany koa moa tena isan'ny mpandray anjara mavitrika efa nahazo fanomezana 5 alina ariary matetika teto Randrianary Soafanjaniriana nahita valiteny 2,30 koa izy fa tena tsy tratrany tsony moa ny antsa fitia miantema soa satria Fanjaniriana koa matetika amin'ny faraparany ihany izy vao mandray anjara dia tsy tratrany tsony zany ilay 400 efa ho 500 be izao ny valiteniny antsa fitia miantema soa tamin'ity mindray mitoraka ity satria tena nampiny tsikelikely teny ny valiteniny ary tena nanampy anahy be koa ilay izy satria afaka vakiako tsikelikely zany fa tsy hoe namaky 1500 valiteny tanatin'ny ray andro dia izay ny ampirisihako antsika mpandray anjara rehetrarehetra nanome toky ny antso sy Lion Christ ary finoana maromaro nareo tsy saika nandray anjara fa tsy fanomezan-tsiny moa no ny antony maro samihafa dia izay ny ampirisihako ny mpandray anjara manomboka hatreto hoe dieny voandroany vao manomboka atao ray volana be izao ny fotoana hahafahanao mandray anjara dia atsofoy tsikelikely avy dia ataovy amin'ny commentaire fa aza soratana amin'ny kahie fotsiny sao dia tsy voasoratra amin'ny fotoana farany ny valiteny fa ny tanjontsika moa zany dia sady mianatra soratra masina tsika mianatra momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly mianatra ny baiboly sy ny tantaran'ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny ary indrindra mandray lesona antsika vehivavy hoe ahoana tsara moa ny tena vehivavy kristianina zany ilay hoe mangina fotsiny dia tsy mahazo manao ninonina ao am-piangonana araka an'izay tenin'Andriamanitra sasatsasany voiziny olona sasatsasany ve sa tahaka ny reto vehivavy izay ianarantsika eto amin'ny pejy reto tena vehivavy natsoan'Andriamanitra tena vehivavy nanao ny asan'Andriamanitra tsy latsa-danja amin'izay nataon'ny lehilahy fa
tsy mahazatra ny fiangonana, tsy mahazatra nay mpampianatra soratra masina loatra ny mitory sy mampianatra momba ny reto vehivavy reto, dia izay banga zay no izahana fianoana eto amin'ny pejy. Ary mifanaraka indrindra amin'izay i Priscilla na Priscilla dia tena vehivavy mpampianatra tao amin'ny baiboly ary nampianatra ny Apôlôsy. Efa nianarantsika teto fa i Foiby niara niasa akaiky tamin'ny apôstôly Paoly i Tabita Dorcas ny fakafantatra tsara satria natsanga ny apôstôly Petera tamin'ny maty dia androany indray zany i Priscilla dia sady niara niasa akaiky tamin'ny Paoly izy no nampianatra nanitsy ny fampianarany Apôlôsy. Isan'ny malaza indrindra moa ireo telo lahy ireo amin'ny fanaparitahana ny filazantsarany Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny Paska, niakatra tany an-danitra izy tamin'ny andro ny akarana vao nankalazaintsika teo ny Ascension ary nandefa ny fanahy masina indray izy tamin'ny andro Pentecôte izay ankalazaintsika indray mandeha amin'ny aladin'ny Pentecôte 2026 zao dia naniraka lehilahy sy vehivavy nitory filazantsara manerana n'izao tontolo izao. Tsy hoe 70 lahy fotsiny na 300 lahy fotsiny fa ny fomba fiteny sy ny fandikanan'ny baiboly malagasy moa dia hoe 70 lahy, 300 lahy, 5,000 lahy no vokisana tany anefitra satria tsy voaisa ny vehivavy. Ary rehefa tena manao fikarohana ary ny mahay teny fototra dia ohatrany amin'ny français ihany zany hoe raha vao misy lehilahy anankiray fotsiny anatina groupe maromaro na dia vehivavy 100 ary dia misy lehilahy anankiray dia il au pluriel no ampiasaina, zany hoe mivadika masculin pluriel foana zany ny teny ampiasaina rehefa misy na lehilahy ray fotsiny aza. Dia matetika zany ilay il na masculin pluriel eritreretina hoe lehilahy daholo ny tao, fa araka ny hitantsika Tabita Dorcas dia nampiasana an'ilay teny grika mihitsy hoe apôstôly vehivavy matetria, tahaka ny hoe apôstôly lehilahy matetesy mihitsy no fiantsonana azy dia nisy vehivavy be dia be koa zany nanomboka tany amin'ny testameta taloha ka hatrao amin'ny testameta vaovao ary rehefa niparitaka ny tory ny filazantsara, rehefa nandray ny fanahy masina ny mpianatra Jesosy lehilahy sy vehivavy dia niara niparitaka nandeha nitory ny filazantsara zafady ireo lehilahy sy vehivavy ireo, fa ny lehilahy foana matetika no voaresaka sy tadidy, zany hoe Paoly, Apôlôsy, Petera, malaza be zany. Fa i Priscilla dia tena tsy latsa-danja niara namolavola ny teôlôjian'ny Paoly niaraka taminy tahaka ny Foiby izay tena niara niasa akaiky tamin'ny Paoly, nitondra ny epistily ho an'ny Romanina, nitondra ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany a Roma izay tena hoe renivohitra izao tontolo izao tamin'izany fotoana zany vehivavy dia tena niara niasa akaiky tamin'ny Paoly. Fa izay indrindra moa no ezahana fianoana eto amin'ity pejy ity ary izay indrindra koa no nataon'ny Priscilla tamin'ny Apôlôsy hoe misy zavatra tsy ampy ilay fampianarana ataonao. Tsy hoe nanevatevany Apôlôsy na nanao débat be tahaka ny fanaon'ny teôlôjiana mahazatra i Priscilla sy Akila vadiny moa mazava ho azy fa tena niantso any Apôlôsy mangingina satria tena niara niasa tamin'ny Paoly, niara namolavola ny teôlôjia kristianina mboalohany niaraka tamin'ny Paoly ilay vehivavy antsoina hoe Priscilla na Priska, dia fantany tsara zany fa misy tsy mifanaraka amin'izay ilay fampianarana nataony Apôlôsy izay tena azo lazaina hoe teôlôjiana isan'ny dadany tamin'izany fotoana zany satria avy any Alexandrie tany Egypta tamin'izany no tena hoe fohy be ny fahalalana, ny filôzofia, ny fandaharan-teny dia tena nana-talenta tamin'izany i Apôlôsy, saingy ilay tena votoatin'ny filazantsarany Jesosy Kristy no nisy tsy ampy tamin'ilay fahaizany mandahan-teny. Dia teo i Priscilla no niantso azy mangingina, tsy niantso débat publika tahaka ny nataon'ny Paoly sy Apôlôsy araka ny voalazan'ny soratra masina izay ho vakitsika rehefa avy eo, fa
niantso azo mangingina na mpianatra azo moramora tao atokantrano sy Akila vadiny ary i Apolosy koa tsy nanao hoe iza koa ary ty vehivavy zany avy any Alexandrie zany avy any Egypte amin'ny bibliotekiny any Alexandrie tamin'izany vaninandro zany no tena biblioteky lehibe indrindra nisy filozofia sy boky sy tantara zay tena hoe azo lazaina hoe scientifika indrindra tamin'izany fotoana zany fa nanaiky nahitsy Apolosy, niaino Apolosy ary nanitsy ny fampianarany ary isan'ny soratra masina malaza indrindra moa ho anay teolojianina ekumenika indrindrandrindra dia ilay hoe rehefa nizarazara ny fiangonana samy nanao ny fampianarany nanao débat teolojika ny akamaroan'ireo lehilahy nitory ny filazantsara dia vakivaky ny zarazara koa ny fiangonana dia isany azo inona tsara fa nandray anjara nanosika ny teolojian'ny Paoly nampatsiahy hoe tsy nisy an'izany hoe zay any Paoly, zay any Apolosy, zay any Kefasina, zay any Petera ny fitorinan'ny filazantsara fa Jesosy Kristy no fototra. Isan'ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao indrindrandrindra amintsika malagasy moa dia mandeha ny débat zahay katolika romanina, zahay adventista, zahay protestanta dia lasa tsy ilay filazantsara ny Jesosy Kristy intsony zany no voatory marina sy madio fa lasa ilay débat teolojika izay mazava ho azy tsy ho feno mandrakariva, tsy misy olona anankiray fotsiny zany nomen'Andriamanitra ny fahamarinana zato isan-jato satria zay ny tantarany reforma teo amin'ny fiangonana hatrany amin'ny testamenta taloha io. Ilay didy folo, ilay Torah, ilay lalàna nomen'Andriamanitra ny Mosesy, ilay nivadika lalàna eninjato mahery 380 sy eninjato rehefa nokirakirain'ireo raby jiosy taty afara dia efa nisy reforma teolojika sady tany amin'ny andron'ny mpanjaka Josia rehefa rava ny fanjakan'i Israely mpanjaka voalohany Saoly sy Davida tsy navelan'Andriamanitra nanangana ny tempoly fa rehefa nanangana ny tempoly Solomona dia nifanakaiky teo ny tempoly, ny lapan'ny mpanjaka sy ny lapan'Andriamanitra ny tempoly zany hoe miara-miasa akaiky zany ny mpaminany sy ny mpanjaka dia tao anatin'ny lapam-panjakana ihany zany azo eritreretina ny tempoly dia tao ihany reny boky ny lalàna sy ny didiny lalàna reny fa rehefa rava ny fanjakan'i Israely taorian'ny mpanjaka Solomona dia babo moa ny zanak'Israely mazava ho azy hatramin'izao zay mampisy an'io guerre any amin'ny tanin'ny Israely hatramin'izao io ny fandimbina ny zanakan'Israely nanomboka tamin'ny Egyptianina, ny Assirianina, ny Babilonianina, ny Hellenistika, ny Grika, ny Romanina hatramin'ireo mpanjana tany Britanika dia amin'izao fotoana izao moa nanomboka taorian'ny ady lehibe faharoa dia lasa ny firenena mikambana amin'izay no nizara hoe ity ilay Israely islamika, ity ilay Israely judaïsme na dia misy foana koa ary ny Israely kristianina vitsivitsy sy manana finoana hafa dia io foana amin'izay no mahatonga ny ady be foana mandrakandroany hoe iza ihany ary ny tena tompon'ity Israely ity, mifandray amin'ny zavatra voasoratra ao amin'ny tantara amin'ny Baiboly zany rehetrarehetra zany fa tsy any loatra ilay tiako idirana fa izao hoe nisy reforma foana nanomboka tany amin'ny andron'ny testamenta taloha tamin'ny fampiasana ny Torah mbola tsy nisy zany kristianina zany ary rehefa teraka ny fiangonana kristianina tamin'ny Pentekosta voalohany rehefa nandefa ny fanahy masina Jesosy ilay niakatra any an-danitra nitsangana tamin'ny maty dia avy dia efa niteny tamin'ny fiteny samihafa ireo izay rehetrarehetra nandray ny fanahy masina ary nitory tamin'ny fiteny samihafa tamin'ny contexte samihafa zany hoe nanomboka teo dia efa teraka sahady efa nisy zany ny nanana teolojia libérale, nanana teolojia conservative, nanana teolojia teo antenatena arakaraka n'izay toerana nandefasan'Andriamanitra anazy ka tsy vao androany no misy ny débat sy ny réformation tsy tamin'ny taonjato faha 980 ihany hoe Martin Luther nitsangana nanohitra ny Église katolika romanina fa tamin'ny taonjato faha 150 dia efa nisy fisarahana teo amin'ny Église katolika orthodoxe tatsinanana sy ny katolika romanina taty andrefana zany hoe zavatra efa nisy teo amin'ny fiangonana kristianina hatramin'izay ny tsy fitovizana
ara-teolojia sy débat sy ady-hevitra fa zavatra efa nisy teo amin'ny kristianina hatramin'izay koa nefa tahaka ny nataon'ny Priscilla sy Aquila sy Apolosy ny miara-mipetraka, miara-mifandinika, mifanoro dia azo vaina tsara ny teolojia rehefa misy tsy ampy avy amin'ny anankiray, omen'Andriamanitra fahendrena koa ny sasany dia miara-mifanoro, izany hoe ilay Apolosy, ilay filôzofy, ilay mahay mandaha teny avy any Aleksandria dia nasain'Andriamanitra nampiana vehivavy antsoina hoe Priscilla ny tsy fahampian'ny fampianarana izay nataony ka tsy niady izy roa, tsy hoe samy nanangana ny fiangonany rehefa tsy nitovy hevitra fa ny fanampy ny teolojiany. Ilay tsy ampy tao amin'ny Apolosy, ilay nahay nandahan-teny be no nampiany Priscilla izay tsy mpandahan-teny eo amin'ny publika, satria mazava ho azy tamin'ny taonjato voalohany ny vehivavy tao ambanin'ny ampira Romanina dia tsy manan-jo hiteny eo amin'ny publika. Izay nahatonga ny Priscilla mpitarika fiangonana izy, na mpianatra ny fiangonana izy tamin'ny fiangonana tany an-tranony, satria ny any an-tokantrano dia tsy considéré espace publika ka afaka miteny ny vehivavy. Ary ilay fandrarany Paoly hoe aoka ny vehivavy tsy hampianatra en publika dia ilay mifanaraka amin'ny lalàna romanina tamin'izany fotoana izany hoe tsy miteny en publika ny vehivavy, fa ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany tompoko dia tsy en publika fa tany an-tokantrano, dia efa hitantsika tsara fa ifoibo koa dia vehivavy nananjona mpianatra tao amin'ny fiangonana tao an-tokantrano izay tsy espace publika romanina fa espace publika ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany. Izany hoe ilay fandroritana foana ilay voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina sy any amin'ny Timoty hoe aoka ny vehivavy angina en publika tao anaty contexte manokana sy lalàna teo amin'ny romanina manokana izany dia tsy zava-nisy tamin'ny fiangonana kristianina voalohany rehetrarehetra, fa i Priscilla ilay anarantsika amin'ity volana ity dia tena vehivavy nampianatra tsy ny fiangonana ihany fa nampianatra sy nanitsy any teolojianina Apolosy. Idirantsika amin'izay ara ny momba ny Priscilla na Priska. Araka ny efa voalazako teo, inenina no voalaza ao amin'ny Baiboly ny anarany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 ny telo amin'io ary ny telo farany dia i Paoly ilay niara-ny asa taminy mihitsy no manamafy any amin'ny Romanina toko 9:20 ny 13 ka hatramin'ny 15 hoe manao veloma sy mampirisika ny Priscilla sy Aquila izay mpiara-miasa amiko, izany hoe tena mpiara-miasa niara-namolavola mihitsy ny i Paoly sy i Priscilla sy Aquila vadin'ny Priscilla mazava ho azy. Voalazan'ny Paoly koa izy hoe amin'ilay fanaovam-beloma, satria fanaon'ny Paoly moa rehefa manoratra amina fiangonana samihafa, fiangonana tany a Roma ilay Romanina toko 9:20 rehefa nanoratra tamin'ny fiangonana tany Korinto koa Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9:20 dia manao veloma ny Aquila sy Priscilla koa ozy izy izay nampandroso ny fiangonana tao an-tranony. Izany hoe ny fiangonana tany Korinto izany dia niangona tao an-tranony Priscilla sy Aquila vadiny. Dia 10 taona taty aoriana, efa tamin'ny andron'ny Timoty, ilay Timoty indray io, ilay nampianarin'ny Paoly, dia rehefa nandefa taratasy fiarabana sy fisaorana ny Timoty koa izy any amin'ny Timoty 2:4-7 dia mbola manamafy hoe niara-niasa taminy i Aquila sy Priscilla, izany hoe tsy hoe tamin'izy niara-niasa tao a Roma sy tao Korinto sy tao Efesosy ihany izany no niarahan'ny Paoly sy Aquila sy Priscilla, fa na dia 10 taona taty aoriana, efa taty amin'ny andron'ny Timoty aza dia mbola tsaroan'ny Paoly mandrakariva, izany hoe mety mbola nitohy foana ny fiara-miasan'izy ireo, fa ny sara toerana moa izy ireo mazava ho azy, satria Paoly dia tena nitety ny faritry Azia ray manontolo tonga hatrany Roma nitory ny filazantsara, dia rehefa mandeha izy dia mametraka olona azo niantoka amin'ny fiangonanao dia mifindra amin'ny toerana hafa indray, dia rehefa tafita ny fampianarana dia mifindra amin'izay izy, dia izay mahatonga an'ireo epistily marobe voalaza ao amin'ny
testameta vaovao ireo satria samy amin'ny fomba nandraisany azy, samy amin'ny contexte tandrify azy ireo fiangonana ireo dia nisy moa ilay olona napetraka tao izay nanova ny fampianarana ny sasany ka nampisy débat marobe niteraka fisaratsarana teo amin'ny fiangonana fa araka ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 i Akila sy Priscilla dia isan'ireo niara-niaina tamin'ny Paoly nahafantatra tsara ny fototry ny teolojia kristiana arak'izay nampianarin'ny Paoly ka rehefa tonga ny mpampianatra taty aoriana izay Apôlôsy zafady dia nanitsy an'ilay tsy mifanaraka amin'ny fampianarana napetraka Paoly ka niteraka korotana sy lasa tsy fahazavany fampianarana izay nentina tao izy roa anatiny i Priscilla ilay vehivavy dia isan'ny nandray anjara lehibe izany izy tamin'ny fiangonana. Ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 izany no vakiantsika foy izay tena manonona ny anarany ny 1 ka hatramin'ny 7 dia hitsambikina any amin'ny 7:20 sy ny 9:20 itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Taorian'izany dia niala tany Atena i Paoly ka nakany Korinto. Atena io renivohitry Roma. Niala avy tany Atena i Paoly dia nakany Korinto. Dia nahita jiosy iray antsoina hoe Aquila avy any Ponto vao tonga avy tany Italia niaraka tamin'ny Priscilla vadiny izy. I Aquila zany izay vadiny Priscilla no voalaza fa jiosy avy any Ponto. Io Ponto io dia isan'ny voatonona tamin'ny andron'ny Pentekosta. Rehefa le nilatsaka ny fanahy masina dia hoe nisy olona avy any amin'ny tanàna samihafa sy reto avy nisy avy any Ponto nilatsahan'ny fanahy masina niaraka teo tamin'ny andron'ny Pentekosta. Tsy voalaza mazava azy moa hoe teo ve i Aquila izay vadiny Priscilla fa avy any Ponto zany izy jiosy, fa i Priscilla kosa tsy voalaza hoe jiosy ve izy satria ny anarana hoe Priscilla na Priska dia anarana romanina. Efa ny anarantsika teto hoe Tabita anarana hebreo nadika amin'ny teny grika hoe Dorcas fa Priscilla indray na Priska dia tena anarana grika, anarana romanina mihitsy izy io ka tsy fantatra zany Priscilla na Priscilla hoe romanina nanambady jiosy ve izy sa jiosy nipetraka tany amin'ny tanin'ny Roma dia nanana nationalité romanina dia nanova anarana romanina satria tsy voalaza ny soratra masina eto fa voalaza kosa hoe jiosy ilay lehilahy vadiny. Ary tamin'ny kolotsaina jiosy ny zavatra mahagaga matetika aza tsy tononona mihitsy ilay anaran'ny vehivavy ohatra ny efa nilazaiko teo, ary na dia tononona aza ny anaran'ny vehivavy dia ilay lehilahy aloha ny tononona voalohany tokony hoe Akila sy Priscilla zany fa amin'ny fanoratany Paoly malala tsara ny kolotsaina jiosy nefa malala tsara koa ny kolotsaina romanina sy ny mazava-dehibe ny fanononana anarana lehilahy indrindrandrindra teo amin'ny tontolo romanina dia tena ataony Paoly fananiana mihitsy hoe Priscilla sy Akila, tononony voalohany mihitsy Priscilla. Be dia be moa ny teolojianina manao heviteny mieritreritra hoe mety Priscilla angamba ny tena romanina nanana nationalité romanina sy tena personnage publika nalaza kokoa noho ny vadiny Akila dia izy no tononon'ny Paoly aloha foana, na tena asehon'ny Paoly mihitsy hoe vehivavy nanana influence niara niasa tamin'ny vadiny koa i Priscilla fa tsy tahaka ny mahazatra teo amin'ny tontolony jiosy sy tontolo romanina tamin'izany fotoana izany hoe tononona manaraka ny anaran'ny vehivavy fa matetika dia i Priscilla no tononona alohan'ny Akila. Izany hoe araka nyity asan'ny apôstôly toko 7:1 ity zany dia rehefa avy niala avy tany Atena i Paoly avy nitory ny filazantsara tany izy dia nahita jiosy antsoina hoe Aquila avy any Ponto sy vao tonga avy any Italia, vao tonga avy any Roma zany satria ara-tantara voasoratra sy voaporofo mihitsy tamin'ny taona 770 taorianan'i Jesosy Kristy dia nisy an'ity mpanjaka amperora tao a Roma ty izay Claudio
araka ny voalazany asan'ny apôstôly toko 7 i Claudio mantsy dia efa nandidy ny jiosy rehetra hiala tany Roma ka nakao amin'izy ny vady Paoly. Efa nisy foana zany ty fandroana ny jiosy ty ara-tantara hatramin'izay. Araka ny lazaiko teo mifandray amin'ny ady lehibe ady any Israely izay misy amin'izao fotoana izao. Raha araka ny fijery teolôjiana moa hoe maninona reto jiosy reto no miriorio feno diaspora jiosy eran'ny tanàna foana, satria amin'ny finoana kristiana sy amin'ny teolôjia kristiana izay voalazan'ny baiboly nosoratany jiosy dia io no firenena nofidian'Andriamanitra, nefa isaky ny mivadika amin'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra ny jiosy dia avelan'Andriamanitra ho zanahany fahavalo. Avelan'Andriamanitra ny zanahana tany Ezipta, avelan'Andriamanitra nentina babo tany Babilôna, dia aveo nandesiny Persianina ny verina indray nefa mbola tao ambanin'ny ampira Persianina, dia eto indray zanahany Romanina dia roasin'ny Romanina mialany Roma indray. Hatra tamin'ny taty androntsika zany Hitler zany tany Alemana namono ny jiosy hoe maninona loatra reto jiosy reto vahoaka fidian'Andriamanitra reto. Fa raha jerentsika ny nahababo ny jiosy voalohany, nahababo azy tany Ezipta, iza moa ny tonga tany Ezipta voalohany? Josefa, iray amin'ireo zanaky Jakoba ilay antsoina hoe Israely. Ahoana ny nahatongavan'i Josefa tany Ezipta moa raha iverenantsika ny tantara? Tsy Andriamanitra mihitsy nitondra ny Josefa tany Ezipta ka nahatonga ny zanak'Israely lasa babo tany. Ny rahalan'ny Josefa ihany no nivarotra azy ho lasa andevo tany Ezipta. Ny Israely ihany, isika samy zanak'Andriamanitra ihany no mandefa antsika ho babo any amin'ny tanin'ny fahavalo. Izay ny tantaran'ny fahababoana sy ny fanjanana ny Israely voalohany araka ny voatantaran'ny baiboly. Tsy Andriamanitra mihitsy ny ozy ny olona sazian'Andriamanitra nareo dia alefan'Andriamanitra isika olombelona hatrany amin'ny Genesis. Zafady tompoko. Isika olombelona ihany hatrany amin'ny Genesis no mampidikizo atsika. Dia rehefa tonga any amin'izay tsika dia ozy atsika tena Andriamanitra mihitsy manafay atsika. Isika olombelona ihany no misafidy anota. Dia rehefa reva ao anatin'ny fahotana amin'izay dia ozy tsika hoe tena fakam-panavy amin'Andriamanitra ty. Nefa ozy ny soratra masina Andriamanitra tsy maka-fanahy fa mizaha toetra. Ny fakam-panahy zany dia tsika ihany no omena safidy malalaka tahaka ny nataony Adama sy Eva nihinana n'ilay voankazo voarara, dia aveo avadika tsika ny tantara hoe Andriamanitra mihitsy ny mandefa zanak'Israely babo. Ny rahalan'ny Josefa ihany no nivarotra azy ho babo tany Ezipta. Dia rehefa tonga tany moa izy dia niasa Andriamanitra tao anatin'ny adalan'olombelona. Zafady tompoko. Nalefa ny rahalany ho babo ho andevo tany Ezipta Josefa, fa any anatin'ny fanandevozana sy fanabebona, any amponja Josefa no ampiasan'Andriamanitra ho famonjena, tsy ho an'ny Israely ihany fa ho an'izao tontolo izao. Fantatsika tsara ny tantarany zava-nisy tany Ezipta. Namonjy an'izao tontolo izao tamin'ny mosary 7 taona izy any anatin'ny fanandevozana. Tsy esatrehitra tsy aritra moa izay ilazana hoe amin'ity andro ny asan'ny apôstôly ity zany izay tantarany lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia nyroasin'ity Romanina empereur Romanina ity indray zany ny jiosy rehetrarehetra zafady izay nipetraka tao Roma. I Claudio zany nandidiny jiosy rehetrarehetra ny roasina ny alavy tao Roma, efa taoriana ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty, efa taoriana ny Pentekosta voalohany, efa niparitaka zany ny fivavahana antsoina hoe mbola tsy kristianina ny fiantsonana azy tamin'izany, fa ilay fivavahana ho an'izay nino fa ilay Jesosy izay nombony Pontio Pilato teo amin'ny hazo fijaliana no nitsangana tamin'ny maty no ilay Kristy, ilay Mesia jiosy. Dia nanomboka nisy koa moa zany tsy fifakazahoana tamin'ireo judaisme mpanaraka ny lalàna jiosy sy reto
jiosy nanaraka ny mahamesian'ny Kristy reto dia nanomboka nisy korokorotana tao dia nyroasiny Claudio niala avy tao Roma daholo indray zany ny jiosy rehetrarehetra dia isan'ny voaroaka niala tao zany tamin'ity fotoana ity i Priscilla sy Aquila sy i Paul. Dia amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:17 dia hoe koa satria nitovy raharaha taminy izy ireo samy niara voaroaka zany dia nipetraka tao aminy Paul ka niasa satria mpanao tranolano raharahanizy mivady. Zany hoe tsy misionera tahaka ny Paul zany i Priscilla sy Aquila fa mpanao tranolay. Ny jiosy moa efa mpifindrafindra mpanamboatra tanty zany ny asan'izy ireo dia business mandeha mazava ho azy satria isaky ny voaroaka zany jiosy dia mipetrapetraka amin'ny tanty indray dia tena mpiasa mpanao business zany izy mivady. Zany hoe Priscilla sy Aquila zany dia tsy mpiara-miasa amin'ny mahampivady azy ao an-tokantrano ihany fa mpiara-miasa amin'ny business fanamboarana tanty koa izy ary mazava ho azy araka ny voalazan'ity soratra masina ity dia mpiara-miasa amin'ny fitorianany filazantsara koa izy. Manasanao hamaky ny asan'ny apôstôly toko 7:10 manontolo izay mitantara ny atsipiriany makasika an'izay fa hitsambikina any amin'ny 9:10 tsika izay miresaka ny verina tany Antiokia indray zany ny Paul rehefa afaka 7:20 volana izy nitory filazantsara tao Korinto dia zafady rehefa voaroaka avy tany Roma zany i Priscilla sy Aquila sy Paul dia nifindra tao Korinto. Dia rehefa nipetraka 7:20 volana tao Korinto na mpianatra nanao débat tany amin'ny sinagoga isaky ny alahady Paul niara-namolavolany teolojiany tamin'ny Priscilla dia hitany hoe efa tafatsangana ny fiangonana tao Korinto dia lasa indray Paul nanao ny asa misionany hafa dia i Priscilla sy Aquila no lasa mpampiatrano ny fiangonana tao Korinto. Tao an-tranon'ny Priscilla zany no niangona ny fiangonana tao Korinto. Mbola nijanona teo andro maromaro ihany ny Paul rehefa nandeha nanao asa misiona niverina tany Antiokia indray zany ny Paul dia niondrana tsambo nakany Syria. Dia tsy nijanona tany Korinto fotsiny tsony indray zany i Priscilla sy Aquila vadiny fa niaraka nakany amin'ny Paul nakany Syria izy. Dia noetezany tany Krenkea ny volony satria efa nivoady zany hoe resaka Paul indray zany eto fa araka ny voalaza zany. Niara voaroaka avy tany Roma izy telo niara niasa tao Korinto niangona tao an-tranon'ny Priscilla ny fiangonana tao Korinto dia nandeha nanohy ny asa misiona i Paul dia niverina tao Korinto indray mandeha. Dia rehefa handeha hanao ny asa misiona tany Syria indray Paul dia niara nandeha niaraka taminy indray zany Aquila sy i Priscilla vadiny. Dia izay no natonga an'izy ireo zany nanangana ny fiangonana tany Efesosy indray. Dia ny fiangonana tany Efesosy dia mbola niangona tao an-tranon'ny Priscilla sy Aquila indray. Vakitsika indray any amin'ny 9:20. Asan'ny apôstôly toko 7:20 9:4 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tany Efesosy ny jiosy iray antsoina hoe Apôlôsy. Efa any Efesosy indray zany izy telo amin'ity fotoana ity dia tonga tany i Apôlôsy izay avy any Aleksandria, lehilahy nahay nandahan-teny sady tena mahay soratra masina. Izany lehilahy zany dia efa nampianarina ny lalàn'ny Tompo ary nafana fo ka niteny sy nampianatra marina ny amin'i Jesosy izy saingy ny batisan'ny Jaona ihany no fantany. Nanomboka niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga izy ka rehefa nandre azy Priscilla sy Aquila rehefa nandre ny Apôlôsy zany nitory tamin'ny fahasahiana tao amin'ny sinagoga i Priscilla sy Aquila dia nandray azy hakao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalàn'Andriamanitra.
naniry androsakany akaizy ka nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin'ny mpianatra mba handray azy tsara ary rehefa tonga tany izy dia nanampy be deaibe ireo izay efa nino noho ny fahasoavana fa izy dia nahery nandresy lahatra ny jiosy teo mason'olona ka naneho marimarina amin'ny alalan'ny soratra masina fa Jesosy ny Kristy. Efa any amin'ny Apôlosy indray zany atsika zao no nandray azy moramora tsy hoe nanao fampianaran-diso en public teo amin'ny sinagoga Apôlosy dia nitsangana i Priscilla hoe non tsy zany avitsika anao débat fa tsy zany nampianaran'ny Paoly anay teto. Tsy nanao an'izany i Priscilla fa niantso azy mangingina ary niara niasa tamin'ny vadiny tamin'izany asa misiona zany izy fa tsy hoe izy rery. Dia nahitsy ny moramora tany hatrany zany efa nisy hatramin'ny andro ny taonjato voalohany zany ty resaka adievitra momba ny batisan'ny Jaona tao anaty rano be fotsiny ty tahak'izay nampianarin'ny Apôlosy ka nahitsy ny Priscilla moramora tany hatrany tsy nataony débat en public hoe ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia ny batisan'ny fanahy masina tsy voatery atao anaty rano be intsony. Tsy hoe diso no manao batisan'olon-dehibe ilay batisan'ny Jaona batisan'ny fibebahana anaty rano be fa tsy terena tsy voatery izay intsony tsy izay intsony ny fototrany. Ny batisan'i Jesosy izay nataon'ny Jaona dia mifanotra indrindra amin'ny batisantsika ankehitriny satria Jesosy no nandray ny fahotana rehetrarehetra tamin'ny batisany. Jesosy tsy hoe nanotaka hibebaka aloha fa Jesosy dia Andriamanitra marina. Fa ny batisan'i Jesosy izay nataon'ny Jaona zafady dia nandray ny fahotantsika rehetrarehetra ka nentiny novonoina teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny tenany. Ny batisan'ny fanahy masina izay nanirahan'i Jesosy ny mpianatra kosa rehefa niakatra any an-danitra izy dia manao batisa amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina izay tsy batisan'ny fibebahana fotsiny. Satria ny fibebahana dia fiainana sanandro tsy hoe nibebaka indray mandeha no dia tsy nanota tsony miandry ny fitsanganana amin'ny maty fa isanandro antsika dia manota ary isanandro antsika dia mibebaka. Fiainan'ny kristianina sanandro no manota sy mibebaka. Izay no mahatonga ny fitorianan'ny filazantsara tsy mety tapitra. Tahaka ny ataontsika hoe mandro antsika androany dia miverina maloto indray dia mandro indray rapitso. Tahaka ny ataontsika hoe mihinan-kanina be deaibe tsika dia voky tsara dia rehefa avy eo miverina noana indray dia tsy maintsy mihinan-kanina indray mandeha. Fa tsy hoe atao batisa indray mandeha anao dia vita iny dia fa tsy manota tsony. Tsy midika koa zany dia atao batisa isaky ny alahady. Fa ilay batisa, ilay fanambarana en public hoe mino an Jesosy Kristy, mino an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina aho ary manaiky mijoro vavolombelona fa isan'ny mpianany. Tsy midika zany hoe marina zato isan-jato za rehefa vita batisa ka tsy hanota intsony. Tsy midika hoe rehefa nampianatra ny soratra masina Paoly dia tsy misy azo ahitsy mihitsy ny teolojiany. Tahaka izany koa i Apôlosy hoe olona filôzofa mahay mandahateny avy any Aleksandria ka tsy azo ahitsy ny Priscilla. Fa ny olombelona dia tsy tanteraka ary olombelona zato isan-jato. Izay nahatonga an'Andriamanitra hoe Jesosy ilay zanany lahatokana marina tokana ihany no afaka nitondra ny fahotan'olona rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana fa izahay mpitory ny tenin'Andriamanitra, izahay izay misionera antsoin'Andriamanitra mpianatra dia misy banga koa ny teolojianay, misy diso koa ny fampianaranay ary atsoina hifampiresaka mangingina tahaka ny ataon'ny Priscilla sy Apôlosy sy Akila isika mpampianatra fa tsy voatery hanao débat public foana izay mety ary efa hita fa tsy mahasoa ny fivavahantsika kristianina ankehitriny loatra tsony. Raha fitiniko izany iverina any amin'ny Priscilla tsika satria avy dia natambatra eto amin'ity fifaninanana ity moa izany ny fampianarana sy ny lesona azo tsoahana ary ny momba ny Priscilla dia tany Roma izy mivady. Tsy fantatra hoe jiosy ve i Priscilla fa anarana romanina ilay Priscilla na Priska no niara voaroaka tamin'ireo jiosy rehetrarehetra tamin'ny taona 720 rehefa noroasin'ilay amperora romanina izay antsoina hoe Claudio ny jiosy rehetrarehetra niala avy tany Roma dia niara nipetraka tamin'ny Paoly
tany Efesosy izy ireo, tany Korinto izy ireo dia niara-niasa tamin'i Paoly tao tamin'ny fitorianany filazantsara izy, ary Paoly koa dia voalaza ny Romanina 7 fa niara-niasa taminy koa tamin'ny business ny fanamboarana tanty, fa tsy hoe dia hitory filazantsara fotsiny za dia nareo mpiasa dia za mitory fotsiny, fa sady nitory filazantsara Paoly niara-niasa tamin'izy mivady. Dia taty aoriana dia rehefa nanohy ny asa misionany tany Efesosy indray Paoly dia niara nandeha atsambo taminy, niaraka tamin'ny tany Efesosy i Priscilla sy Aquila, dia tany amin'ny fiangonana tany Efesosy, ilay fiangonana tao Korinto zany efa tao an-tranon'ny Priscilla no niangona, dia niara nifindra tamin'ny Paoly tany Efesosy koa izy, dia mbola tao an-tranon'izy ireo koa ny fiangonana tany Efesosy no niangona, dia efa tany Efesosy izy no tonga i Apolosy ilay mpampianatra taty aoriana indray zany nampianatra, nisy fahabangana ny fampianarana izay nampianarina, satria mbola ny batisany Jaona ny fantany, dia nahitsy ny Priscilla sy Aquila ny fampianarany Apolosy, ka tsy niady, tsy samy nanangana ny fiangonana, tsy nizarazara hoe ity any Petera, any Kefasy, ity any Paoly, ity any Apolosy, fa batisa iray ihany no nanaovana batisa ny kristianina tamin'ny fiangonana voalohany. Ary misy moa, misy pikaroka zany nahita hoe misy an'izany asany ohatrany hoe act of Priscilla amin'ny teny anglisy moa ilay izy miteny kokoa, tsy hoe asan'ny apôstôly fotsiny zany, fa misy koa ny asan'ny Priscilla izay voasoratra any ho any, tsy anatin'ny baiboly mazava ho azy, izay mitantara amin'ny antsipiriany zavatra be dia be izay nataon'ny Priscilla na Priska, aprisiko anao izay afaka mijery amin'ny antsipiriany dia sorata ao amin'ny commentaire koa izay rehetra fantatrao fa misy pikaroka sasany zany nahita hoe ny niafaran'ny fiainan'ny Priscilla sy Aquila vadiny dia novonoina tao amin'ny Coliseum, zavatra nisy tamin'ny firenena Romanina, tamin'ny ampira Romanina nanjanaka tamin'izany fotoana zany moa, hoe rehefa nanomboka ny enjena ny fivavahana izay mbola tsy natsoina hoe kristianina akory aza fa mpanaradian'ny Kristy tamin'ny taonjato voalohany dia izay rehetra nijoro vavolombelona hoe hanaraka ny fivavahana kristianina amintsika kehitriny io, dia novonoina nasaina nohaniny liona hitan'ny olona rehetrarehetra tao anaty Coliseum tany Roma tamin'izany fotoana zany dia misy pikaroka sasany moa nahita hoe niara-ny vonoina tamin'ny vadiny, nampihinanina liona tao anaty Coliseum i Priscilla sy Aquila tamin'ny farany pikaroka vitsivitsy moa no nanoratra an'izay, fa isan'ny misy milaza moa zany izay ary misy manoratra, izay no eritreretina fa niafarany fiainan'izy mivady, fa na izany na tsy izany aza dia nanao ny asan'Andriamanitra, nanomboka tany Roma, tany Efesosy, tany Korinto ary tao an-tranon'izy mivady zany ny fiangonana kristianina niorina tamin'ny taonjato voalohany ary Paoly rehefa manao fanaovam-beloma 10 taona taty aoriana any amin'ny Timoty dia mbola nahatsiaro hoe tena mpiara-miasa akaiky, namonjy ny ainy Paoly mihitsy izy mivady, arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 9:17 hatramin'ny 15 ary hita zany fa tena nanolotra ny ainy hatramin'ny farany miaro ny fahamarinan'ny fampianarana kristianina zany ity vehivavy niara-niasa tamin'ny Paoly, niara-niasa tamin'ny vadiny Aquila, niara-niasa tamin'ny Apolosy tamin'ny fanaparitana sy ny fiazonana ny fampianarana marina momba ny batisa kristianina tamin'ny taonjato voalohany ity. Dia sorata ao amin'ny commentaire izay rehetra fantatrao ankoatran'izay izay lesona tsara ianarantsika indrindra vehivavy ary indrindrandrindra asaona manao anao réaction amin'ny commentaire anao fa 10 points ny valiteny arakin'izay numéro ataonao ary 1 point ny réaction mba hanaparitatsika an'izao fampianarana izao amin'ny hafa koa. Dia an'Andriamanitra rerany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.